Ndramane! Justina! Isa! Dia Food Lovers! Andrana hoentinay amina toerana anankiray spécialiste amina crêpe izy Ho an'olona izay mankafy crêpe zany dia mety mihitsy ity toerana ity. Dia izy koa moa zany tsy dia tena hoe lafo be izay manahoana aizary zany. Ao amin'ny H&H any Bypass. Ndao aritsika e! Atao amin'ny crêpe H&H tsika io arina io dia anandrana ny crêpe-ny zareo manana karazana sakafo hafa koa zareo misy mamy misy masira dia andao are! Ohatran'izao zany ny karazana crêpe misy hoe big crêpe ny prix an'ilay big crêpe entre 10 000 ariary jusqu'à 26 000 ariary. Dia misy koa hoe composition ana crêpe zany hoe anao mihitsy manamboatra ny crêpenao dia misy base, viande, extra dia sauce miaraka aminazy. Dia ankoatran'izay ato misy ny pak ahitana ny karazana burger, karazana crêpe salée, misy double burger, nuggets, dia misy soupe koa ato amin'zareo. Dia andramantsika daholo zany rehetra zany. Marihana moa zany fa ato dia cuisine ouverte, zany hoe hita eo ny fanaovan'ilay chef an'ilay crêpe satria efa misy fanaovana crêpe ohatran'izao zany. Dia zay ato moa zany style ohatran'ny fast food. Izao zany les crêpes signature misy crêpe turque, crêpe hot dog, crêpe pizza, misy crêpe pané, misy crêpe burger dia misy crêpe 5 fromage. Ankoatran'izay koa manao glace zareo dia crêpe sucré mazava ho azy misy karazana parfum be da be ireo hitantsika ireo dia misy ny crêpe création zany en 4 étapes ilay izy misafidy base, misafidy viande, misafidy extra dia misafidy sauce. Dia zay reto indray ny karazana big crêpe misy saucisse, chicken, porky, océane dia crêpe samosa hono sous formana samosa. Dia ankoatran'izay misy misao koa ato amin'zareo produit vaovao dia lasopy dia salade dia oignon rings dia ireo ny paky. Atao amin'ny H&H zay dia efa naka commande dia be dia be miplanalanay fa ho hitanareo rehefa zao dia anarana ratsika zao dia rehefa eo zany afa kely ny ato moa zany ny zareo koa cuisine ouverte araka ilay Nazareth teo dia aseho anareo eo ny fanaovana azy en live eto zany hoe ahoana ny anaovana an'ilay izy.
zany a le oignon rings. Dia atao akaiky antsika manana le crêpe 5 fromage. Ohatran'izao ny paoziny a. Dia ankoatran'izay a tia ny gruyère aminy a. Ohatran'ny hoe sous formana crêpe grillée zany. Dia atontsika manana ny soupe achendasy. Dia ato indray a misy ny sucré a crêpe au caramel beurre salé. Dia le anankiray a crêpe au marmelade de fruits. Abricot zany le fruit nampiasaina. Dia zay. Efa tonga daholo zany a commandinay a tato amin'ny H&H. Ato amin'ny H&H bypass a misy atsika. Dia anomboako azy a ty lasopy ty aloha no haniko voalohany a. Ohatran'izao le lasopy a. Tantaraiko anareo ao anatiny a. Misy atody a, misy paty a. Le paty moa zany ohatra le paty gasy amin'ny chlorine a. Dia misy saucisse a. Dia misy tongolo maintso a. Dia misy akoho. Dia andramantsika. Izy mamay zao ny tsara hohanina. Dia ny voalohany amin'ny paty a misy tsirona saucisse. Misy tsirona saucisse be izy. Na paty ndresa aty. Mihinana. Mentsika paty kely koa ty fany a. Mana feno dia anty? Tsara be. Dia misy atody a. Miara hohaniko le atody saucisse a. Tsara le saucisse. Tsy matsitso. Tsara. Dia le akoho andramako miaraka amin'le paty a. Manasa. Le lasopy zany a. Fahitako anazy a ohatran'le lasopy fanaontsika any an-trano reny fa somary misy tsatso akoho sy saucisse ao anatiny a. Le roniny a, le saucisse ny henoko kokoa fa tsy tena ohatran'ny hoe lasopy tamatavy reny izy. Satria ratsy akoho tsara. Manaraka ty indray a ny andramantsika. Ty natsoina hoe oignon ring. Ty zany a tongolo a, le tongolo ngeda be reny a. Dia mipanena. Dia ohatran'izao ny ao anatiny. Ohatran'izao a, tongolo. Le tokony hoe mikarepoka izy a. Dia le translucide ohatr'izao le tongolo ao anatiny. Andramantsika. Dia kalova laniko daholo izy dia mampalahelo nareo. Izy aloha zany tsara raha ohatra ka tia tongolo ianao a. Tongolo pané zany ty. Vidin'ity a 3500 ariary. Ça va anty hony. Ça va. Manaraka farany a, izy andrama le burger izy. Ty zany a natona hoe crêpe burger. Crêpe burger hono ny anarany a. Ohatran'izao ny paoziny. Hitanareo le patina burger zany soloina crêpe. Dia ao anatiny a 2 étages le izy a. Misy fromage, misy salade, misy sauce burger, misy oignon caramélisé, dia misy poulet pané eo ambany.
Zay. Dia ty mazava ho azy raha tokony ho izy tokony ohatrany hoe mihina beurre mihinana azy fa mamay be zany le izy to plastique vavy. Aleo tetehana amin'ny antsy any fa tena tsy pointy. May zany fitiavako anareo dia aleo resaka any le izy fa manjary tsy mety. May zany amin'izao tsika amin'ny teny izao famody amintsika fotsiny andramantsika le ohatrany hoe misy tsiro marikivokivy eo ampovoany tsara be le izy. Le akoho ohatrany panier dia le crêpe ny tena heno satria le crêpe somary modamodaka zay nefa misy tsapona ihany le izy. Dia andramako le frity miaraka aminazy fritin'zareo tsy mikalepaka fa malemilemy dia misy tsapona tsara masaka tsara ny ao anatiny, moelleux tsara ny ao anatiny. Dia zay ny anjalako fa aleo dina indray ny anandrana. Merci. Ay vetivety arany ty fanehony anandrana anty crudine anaranty dia andramanty fany eo amasinareo ty tasomity fa ahoana ny tsirony? Ty mbola andraman'ny papa rehefa avy eo tantarany aminareo fa hitanao misy saumon fromage eo anatiny. Anandrana an'le crêpe amin'izay zany anjarako indray zany manandrana zao dia misy crêpe 5 fromage 5 fromage ohatr'izao hitanareo zao 5 fromage dia misy salady en accompagnement dia ho andramantsika le izy tonga dia aty ampovoany aty no tapahako aloha io. Tena hitanareo tamin'ilay fanamboarana azy teo fa tena be fromage be ao anatiny dia andramantsika amin'izay le izy le paty aloha zany le pâte à crêpe n'zareo tena malefaka be les pâtes les fromages tonga dia dao le fromage karazany rehetrarehetra dia le pâtes misy tsirona cumin tena manome tsiro azy mampiakatra ny voan'le izy. Ty ny anjaranareo ty. Dia misy sauce béchamel miaraka amin'le le crêpe. Tizako zany dégustation crudité indray zany zao le crudité misy saucisse dia misy frites dia misy efa nandramany Tiffany moa le brochette anankiray tia brochette de crêpe. Bon appétit papa. Merci ma chérie. Tsara be misy mozzarella dia misy jambon anatiny tsara be dia andramantsika le saucisse. Le saucisse ohatrany hoe saucisse charcuterie zany tsara be tsara koa le saucisse zareo ohatra misy ohatrany fumé kely tsara tsirona dia anandrana frity le frity moa efa nandramany sara teo tsy mikarepoka fa ohatrany hoe frity au four zany le zay dia manandrana kely an'ity onion ring ity
Ty fanandrama tsara teo. Tongolo pané. Tsy dia misy goût spécifique hoe tonga amin'ilay fotoana anandramana an'ilay crêpe sucré indray tsika zany zao inona moa ty crêpe sucré miaraka amin'ny marmelade de fruits abricot izy ilay andramana teo dia andramantsika marivo fa tena tiako be ny crêpe sucré hita ilay izy zany tonga dia mirakitra no ilay anina ilay izy dia mirakitra an'ilay marmelade de fruits dia ohatrany eny ilay tsirona abricot tsara ilay izy ohatrany mbola pina an'ilay l'écriture pina ty fany ty brochette be zany ty fany brochette na crêpe dia za mavadika mamy dia ty dia ilay confiture na abricot dia maheno ohatrany tsirona cannelle kelany subtile be dia malefaka be ilay patin'ilay crêpe tsara be dia anandrana ilay crêpe caramel beurre salé nay zao tiany amerana antsika ny dégustation crêpe caramel beurre salé dia ty moa zany ilay nalainy tsara teo ilay namboarin'ilay zucchini dia andramantsika izy tonga dia caramel beurre salé be ny eo amin'ny ny eo amboniny dia tena feno caramel tsy hafahafa mihitsy zareo amin'ilay fanasorana an'ilay caramel beurre salé amin'ilay crêpe dia io ty misy goût vaovao indray misy tsirona beurre ilay izy ilay teo zany ohatrany tsy dia eny tsara ilay beurre fa tamin'ity indray mitoraka ity eny tsara ilay beurre dia ilay caramel mibahana tsara mihitsy ny eo amin'ny tsirony dia tsara be ilay izy ty coup de cœur ty ohatrany tsara be mihitsy ilay izy raha ilay salé mazava ho azy ilay atao amin'ny fromage azy no tena tiako indrindra zay merci anandrana an'ilay jus zany ilay jus crêpe asiana jus na jus mitovy ihany dia ty zany jus de pomme nalainay jus de pomme le jus de pomme le misy an'ilay pomme nandrahoiny dia avy eo natao jus fa tsara be ohatrany hoe compote de pomme natao jus zany mamy tsara tsy dia mamy be fa eny tsara ny tsiron'ilay pomme dia ny jus faharoa nalainay jus de goyave ty moa zany hoe jus de goyave nalaiko satria misy vitamine C be eo antony dia le jus de goyave ndray goyave ny mixena classique ohatran'ilay any an-trano tsy mamy tsara tsy mamy be loatra atony tsara mihitsy tsara tsy mamafy alefa dia mitsinja mahita ny hoanina ranona rehefa leo ny eto dia mifindra dia toy izany foana isan-taona tsy manjaitra nefa tsara kanjo mianjaika mihoatra ireo mpanjaka himiezanao fotsiny ny lambo fatrano feno fotakano lava dia zay ny dégustation anay tato amin'ny H&H bypass dia zay moa zany tondra bakety anakefatra ny dia fa tsy anay ilay izy dia raha izy tika mameny nonoty dia hiditra amin'ny noty cadre atao amin'ny H&H. Ny noty cadre atao amin'ny H&H dia 8 sur 10. 8 sur 10 zany nomenay satria maninona malalaka be zany ao mazaka olona be da be ngeda le izy
cuisine ouvert zany hoe hitanao en live zany fomba fanaovan'le chef an'le crêpe na zay commandinao afaka mitsangana ianao cuisine ouverte moa zany zavatra dia hita eo daholo ny fanaovana anazy dia zay parking koa malalaka be eo tokotany satria moa le izy zany eo akaikin'ny station Shell miaraka amin'ny station Shell eo zany le izy dia tsara be ny parking fa ny anahy mametraka kely fotsiny eo teo amin'ny cadre zany tsy haiko hoe misy zavatra ve manodidina eo fa somary feno misy bebe étoile le izy dia iny tokony mba asian'zareo fiheverana kely satria lasa mamangely le zavatra hoaninao raha misakafo aminay zareo dia zay koa moa tsy mihafahafa fa tsy vahiny zay zao tsika dia hiditra amin'ny service ny notre service atao amin'ny H&H zany dia omenay 8,5 sur 10 sur 10 le izy moa zany tena mahafinaritra zareo tsotra kely zareo dia mandray tsara zareo mampatonga anazy hoe tsy 10 sur 10 fotsiny tsara le izy raisiny tsara zay mandray commande tsisy very ny commande sady tamin'ny farany zay le mitondra barquette dia nikarakarainy zareo tsara fa sy bémol kely zany za foana moa no miteny sy bémol atao anatin'ity tantara ity sy bémol kely somary sarikenatra zareo sarikenatra dia tamin'izay le naka hoe makan'le tanan'le mikarakara ty zany dia somary sadaikatra be zay tena tsy maintsy alainareo hoe sa hoana dia ozy izy hoe ianao nge tsy azo fa juste ny tananao kopatanana ho an'le chef fa tsara be ny sakafo merci beaucoup tsika dia nomea ny noty sakafo ny noty sakafo tao amin'ny H&H zany dia 8,5 sur 10 suspense mihitsy 8,5 sur 10 tantarainay aloha le sakafo nalainay nak'izay sady tia coup de cœur tonga dia teneniko anareo gridi ny tena mampa-coup de cœur ako anazy zany misy mozzarella ao anatiny dia be jambon be le izy dia tsy namelany Tiffany izy efa kely fotsiny namelany Tiffany anay fa lany Tiffany daholo le brochette anakiroa na crêpe misy saucisse ngeza be eo akaikiny dia frity zay zany tena plat mety an'olo roa ngamaniny dia akoatran'izay zay naka crêpe 5 fromage aloha tiana ny tantara azy crêpe 5 fromage izy tonga dia hoe crêpe 5 fromage tonga dia misy potipotika fromage karazany 5 anatin'le crêpe ihany dia misy sauce blanche atao anatiny tsara le izy fa le izy zany tsy heninao tsara hoe misy zavatra spécial ao anatin'le izy fa heninao fotsiny hoe tia le fromage dia reto le sauce dia ny mélange ça fait crêpe fromage zay na ny conseil kely koa amin'le sauce ao anatin'le izy somary atenuena kely zany le sira tsy be sira le izy fa sec be sira dia manaraka naka crêpe burger moa zany tena ohatrany hoe double burger mihitsy avakely izy satria zareo spécialiste en crêpe dia soloany crêpe zany le mofona burger iny dia tsara izy ny tena tiako tao anatin'le crêpe burger le oignon caramélisé za moa zany tena tia zavatra masira dia le akoho tao anatiny koa tsara be ny indrokely mpandrafitra tamin'iny fotsiny angamany le cuisson le crêpe somary lasa somary modamodaka le izy satria misy fromage sy anina dia lasa somary firetafretaka be zany zay dia akoatran'izay akoatran'izay koa naka zany zay onion rings moa le sakafo amérikana le tanan'le le tongolo boribory iny dia panena le izy dia teo amin'le izy gustativement le izy onion rings ny exécution tsara aloha satria tsy manta le tao anatiny le oignon dia tsisy voana masika translucide dia ny panurany mikarepoka tsara zay ny objectif le oignon ring fa fahitako azy tokony mba asiana assaisonnement kely zay ngambany fa sinon tsara dia akoatran'izay moa zany zay nalailony tamatafy dia naka soupe H&H soupe anisan'ny produit vaovao an'zareo
dia le soupe zany a le paty nanaovana le lasopy a tsy fantatro le paty gasy amin'ny clore reny a dia za zany tsy mahana lelokely le soupe satria tsy ampy goût kely izy fa tsy maha le saosisy raha ny saosisy zany tena henoko tao dia zay fotsiny a fa ankoatran'izay be ingrédient be kosa aloha le izy a feno zavatra be da be ao anatiny misy atody a misy tsatso a misy poulet a misy saosisy a misy zavatra be da be zany ao anatiny a dia ankoatran'izay zay anaka koa jus naturel ny parfum nalainay a goyave sy pomme goyave sy pomme ny jus naturel zareo indray aloha tsara le izy a le pomme hita hoe nandrahoana atao compote dia navadika jus goyave indray tena pressena naturellement tsara le izy amin'ny siramamy tsara tsy dia hoe be siramamy avy eo zay a naka ny crêpe sucré nalainy atao zany anankiroa miaraka amin'ny marmelade de fruit abricot ndray zay hitako hoe somary mamy loatra le crêpe sucré miaraka amin'ny marmelade de fruit fa kosa le izy ngeda be tena zay zany tena toraka voninkazo ho an'ny agendasy tena hoe qualité quantité prix zany le satria tsy dia tena hoe lafo be zay manahoana fa zaka ny fianakaviana sambatra tsara dia betsaka tsara le izy dia prix nefa atony tsara dia nena coup de cœur quoi le crêpe sucré caramel beurre salé nareo mihevitra hoe mamy be le izy fa tsy mamy le izy satria le beurre iny tsara le beurre le crêpe azo tsakoana tsara be dia be ny tia crêpe tsy maro azo tsakoana reny dia le salé sy le caramel tena mivoaka tsara eny tsara le tosina sel amin'ny farany zany beurre salé caramel tena exécution parfait io mba tiako io tena coup de cœur ko tao amin'izareo ary raha iverinana dia io no alay na kopatanana hoany gridi dia zay sakafo tao zay dia zay indray ry izy mianakavy vaovao-piangonana antsika androany misaotra betsaka anareo nanaraka anay vazivazy zany fa merci beaucoup anareo abonné tena mitombo isan'andro dia fa be foana zay anohitra vidéo anareo mazava ho azy ao aorianan'ity chaîne d'Asti moa zany dia mbola hisy vidéo manaraka foana ivoaka dia izao moa zany zay mikonkonina mikarakara ny saison 3 dia zay misaotra andrika bye bye